zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Ohabolana toko 12 andiny fahaenina. Eo amin'ny fanabeazana dia tokony iray feo lahy sy ny vavy. Ary tiako mihitsy no hanolotra soso-kevitra ho anao ny amin'izany antsoina hoe firaisana feo izany, ka iray tena anao hoe hitandrina ny lalanao marina ao. Izany hoe misy fanekena ary misy antsoina hoe teny fototra iaingana. Faharoa dia ny hoe andeha amin'ny fahitsiana amin'ny foko ao anatin'ny tokantrano ao. Izay mantsy no voalazan'ny mpanao salamo amin'ny salamo 1:2. Eo amin'ny fanabeazana dia tokony hanolotra izay tsara indrindra ny ray aman-dreny satria izay no adidiny. Ka amin'izay fotoana izay dia fanabeazana sarobidy hamolavola ny zaza no mena rehetra, ny vatana, ny saina, ny fanahy ary indrandrindra ny maha izy rehetra. Amin'izay fotoana izay dia hanana fahendrena indrindra fandeferana ny zaza araky ny foto-kevitra avy amin'Andriamanitra. Mahafinaritra fa afaly an'Andriamanitra izay sary izay. Zaza mpankatoa, zaza feno fitiavana, zaza maneho ny voninahitry ny tokantrano. Fa izao fanohitra kosa izany rehefa raha toa ka izao tsy voaova ny fony ankohonana. Izany hoe ilay ankohonana mihitsy izany no toa tsy manana foronana ho amin'ny fampianarana araky ny Baiboly. Indrindra moa hoe raha toa ka ray aman-dreny masiaka ny ao an-trano, ray aman-dreny manjakazaka, ray aman-dreny manao antsirambina ny fitaizana, ny vokany dia tsotra, mahazo vahana ny tsy fanaran-dalàna ary lasa tsy miraika ny amin'izao hoe zava-masina izany ny tokantrano. Liana ianao ny hoe inona ary ny fomba atao irovana izany. Izao no fanontaniana tokony hapetraka ao izany rehefa mitaiza ny tokantrano ianao, dia hoe ahoana ny hanampiana ny zanako ho vonona ho amin'ny toerana izay noman'Andriamanitra azy tsy ho ela intsony. Izany hoe ahoana no ahafahana manomana ny zaza ho amin'ilay fiviany Jesosy be voninahitra. Tsotra ny valiny, ataovy any atrenao mandrakariva ny rivotry ny lanitra. Izany hoe ao an-tokantrano izany dia asio hira fiderana. Ao an-tokantrano dia arao vavaka miantso ny fanatrehan'Andriamanitra ary ny tokantrano dia hiaina amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa izany rehetra izany no zava-misy ao an-tokantrano, rehefa izany rehetra izany no rivotra iainana ao an-tokantrano, dia tsarovy fa voova ary voamboatra hiatrika ny fiainako avy ny ankizy sy ny tanora ary ny tokantrano rehetra. Tian'Andriamanitra mantsy raha toa ka maneho ny maha izy azy ny tokantranonao, ny fianakaviana ary ny ankohonanao. Asaiko ary ianao hivavaka isika. Saotra ny amin'ny lesona androany Tompo, mampafantatra anay fa manoloana ilay fiaviana tsy ho ela intsony dia tianao voaomana ireto tokantrano ireto. Engane ho tena zava-misy izany rehetra izany, tokantrano feno fiderana, tokantrano votom-bavaka ary tokantrano miorina amin'ny teninao. Matoky izay fa hita ireto tokantrano reto ianao hanomana azy tsy ho ela intsony ary indrindra hanamasina izany tokantrano izany mba ho paradisa ety an-tany izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.